mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiaramantsika afaka malalatra rety alarobia fa 4 ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokyny Mika Mpaminany, Mika toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Vakina aminaran'i Jesoa. Ary izao no tonga any amparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia ahorona eo an-tampony tendrombohitra ary asandratra ho avo noho ny havoana. Ary ny firenena ahitany zotra-kany, eny maro ny jentilisa no hiaingaka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitr' Jehovah ho any an-tranon'Andry Jakoba mba tranon'Andriamanitra Jakoba mba ampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema no tenin'ny Jehovah. Ary tsara ny ady ny firenena maro izy ka ampaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra dia nefiny saba no fangady reny ary ny lefiny ho fanetesam-boaloboka. Ny firenena tsy hananga sabatra ifamely na hianatra ady intsony fa samy mipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviny izy. Ary tsisy anaitaitra azy fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay dohy. Amin'izany andro izany hoy Jehovah no anangonako ny mandringa sy amiriko izay norohana mba amin'izay napahoriko. Ary ny mandringa no apetrako ho sisa ary izay norohana lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah anjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'ny zanaka ho mandrakizay. Amen. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Faminaninany amin'ny iverenan'ny voninahitr' Jehovah, faminaninany amin'ny iverenan'ny voninahitr' ao Jerosalema ity faminaniny Mika Mpaminany ity. Araka ny famerimberentsika dia ny Baiboly na ny Zotra Masina dia marina amin'ny fotoana rehetra, marina amin'ny toerana rehetra ary marina amin'ny olona rehetra. Noho izany dia ity faminaniana ity dia sady efa tanteraka no mbola andalam-pahatanterahana. Raha ohatra ka efa tanteraka 100 isan-jato izy ity dia izao ny laozan'ny toetrandro izany ny Baiboly. Fa satria izy ity Zotra Masina dia izao miandry ny fahatanterahany. Satria izy ity Zotra Masina dia izao tsy miteny amin'ny zanak'Israely ihany izany izy ity fa miteny amintsika ihany koa. Tsika izany tsy afaka miteny manao hoe izany ankiraharahan'ny zanak'Israely. Zanak'Israely ihany Jerosalema no resahana amin'izany fa tsy isika, tsia miteny amintsika mihitsy ity faminaniana ity satria ny Baiboly dia natao hiteny amin'ny olona rehetra amin'ny mazava mpanahy azy, amin'ny mahasa ny fanahy azy. Noho izany dia ity Zotra Masina ity dia fantatsika fa efa nisy tanteraka tamin'ny ampahany, saingy mbola mitoy ny fahatanterahany izany. Inona no hoe tanteraka tamin'ny ampahany? Ny bokin'ny Ezekela Mpaminany dia maneho na Ezekela izany dia nahita fahitana fa niala tao Jerosalema ny voninahitr'Andriamanitra. Niala tao amin'ny tempolo ny voninahitr'Andriamanitra satria ny antony dia rava ny tempoly, rava ny tanàna ary nentin'Andriamanitra ho babo tany Babilôna ny zanak'Israely dia nanaraka n'Andriamanitra, nanaraka ny zanak'Israely tany Babilôna ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny kosa dia ho tapitra satria Mika dia maminany koa manodidina ny Isaia 1 sy Isaia 2 ny faminanian'ny Mika dia miresaka koa ny fiverenan'ny voninahitr'Andriamanitra indray ao amin'ny tempolo. Izany hoe Mika dia maminany hiverenan'ny zanak'Israely amin'ny fahababoana ka hiverenan'ny famirapiratany iray tahaka ny andro tany aloha. Dia fantatsika fa marina izany, dia efa tanteraka izany. Efa tanteraka izany vitany tempolo faharoa ary dia niarina tsikelikely ny toe-karena, niarina tsikelikely ny fiariana, niarina tsikelikely ny andavanandron'ny jiosaingy izao koa nefany.
raha mamaky ity mika toko fahefatytsika dia dia mbola mitoy koa ny fahatanterahany zany raha toa ka mijery ny evitenyreo ataotsika hoe rahabojiosy am'izao vanim-potoana ankehitriny zao tsika de isan'ny fotom-pampianarana voziny izy ireo mafy mihitsy zany ny hoe zao moa zany ny israelianina dia mieritreritra ny anangana lay tempoly fahatelo lay tempoly fahatelo zany a zay satria ny tempoly voalohany lay ndravan'ny babiloniana tempoly faharoa ndravan'ny romanina dia izao zany ny israeliana de mieritreritra ny tempoly fahatelo ary mieritreritra ny fiatombony fahatanterahany toy ny mihitsy atoko faefatra tony araka nijereny azy mazava ho azy fa isika kosa rehefa malaza raha mamaky eto de tsotra mason de tena manana fanantenana mihitsy manana fanantenana zay mahatonga atsika mihira misy hira betsaka ohatra ny hira ao anatin'ny miara-misotra ao anatin'ny firana miara-misotra zao ny firana miara-misotra de firana FFKM dia ao anatin'ny firana miara-misotra misy an'le hira hoe miara-misotrotsika ho any Jerosalema ary dia mirohitra makany ny firenena ary dia tsisy ady intsony zay le hira hoe miara-misotra nalaina atao anatin'ny firanan'ny katolika mazava ho azy ny avatsika katolika akalazao ny tompo fahatetiorina moa efa lasa asina le izy dia ao anatin'ny miara-misotra koa ao anatin'ny fiarana hoe miara-misotra koa iny hira iny zay nalaina tamin'ny dimika toko faefatra ity otsika atao hoe mamelona ny fanantenantsika mamelombelona ny finoatsika sy ny fitiavatsika ny fahatokintsika n'Andriamanitra ny famakina toy ny mika toko faefatra tony no lafiny anakiroa mazava tsara voalohany de izao na ahoana de izao ny Andriamanitritsika ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra tsy haitoaina ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mahaleo tena ka tsy miankina mihitsy amin'ny fihetsikitsika ny famindram-pony tsy miankina amitsika ny fahombiazana sy fahombiazana tsy tahaka ny Andriamanitra ny mpanompo sampy ny Andriamanitra ny mpanompo sampy dia miankina amin'ny fihetsiky ny olombelona ny ahombiazana tsy ahombiazana zany hoe arakaraky ny fihetsiky ny ataon'ny olombelona raha misampy zany natao hoe ny Andriamanitra hafa mivavaka izy ve sa tsy mivavaka manao sorona izy sa tsy manao sorona miezaka izy sa tsy miezaka fa ny Andriamanitra ny kristianina tsy zany ny Andriamanitra ny kristiana Andriamanitra mahaleo tena tompony hery sy ny fahefana rehefa te hitay anao izy de hitay anao tsy miankina mihitsy am'izay mety ho fihetsika ao tsy miankina koa raha am'izay mety ho toetra anao fa Andriamanitra rehefa tia anao de tia anao hatramin'ny farany Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany no zany dia ny Andriamanitra ny kristianina eto de Andriamanitra zay mampanantena antsika fa eo akaikitsika mandrakariva dia asehony amin'ny asa mahagaga izany hoe toetra n'Andriamanitra tsy haitoainy zany amin'ny fotoana zay itenenany mika amin'aninany mika io dia tsy hoe akory mamirapiratra amin'ny fiainan'ny Joda tsy hoe akory lamina tsara amin'ny fiainan'ny Joda fa izao ao anatin'ny fanarenana izy ao anatin'ny zavatsarotra izy de ampibanjiny ny tompo ny hoavy feny fanantenana re afako tsika manao hoe izay mampiavaka ny Andriamanitra ny kristianina de Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra ary mahay ny zavatra rehetra nefa ao anatin'ny famindram-po sy ny fitiavana Andriamanitra tsy hoe miankina amin'ny toetrako ny zavatra tiany atao hoe fa miankina amin'ny toetrany amin'ny famindram-pony ihany zay mahatonga azy miteny hoe zange rehefa te hamindra fo de mamindra fo am'izay te amindrako fo satria tsika namindran'Andriamanitra fo noho ny amin' Jesosy de manjary manana izany fanantenana zany ho Paoly rehefa malala raha ny kristianina no tsy manana fanantenana de iza indray no anana fanantenana raha ny kristianina no tsy resy lahatra fa io Andriamanitra tompony io de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka afaka manova ny tantara ao anatin'ny raim-pimasomonja de iza indray no anana an'izany finoana zany re afaka impiry moa Andriamanitra tsy nanova ny tantara an'izao tontolo zao tao anatin'ny raim-pimasomonja impiry Andriamanitra tsy niditra ntsehatra tao amin'ny tantaran'izao tontolo zao tao anatin'ny raim-pimasomonja ho an'izay manana solomaso mijery ny tantara ao anatin'ny fahasoavana de mahita an'izany ho an'izay mijery ny tantaran'izao tontolo zao ao anatin'ny solomason'ny finoana de resy de mahafantatra hoe
mahagaga ny tondran'Andriamanitra zao tontolo zao, zavatra kely varavety, zavatra tsy ampozina akory de nampitsombadika ny tantara. Ndraindray mantsy ny olona ho an'ny hafa de mety ohatrany hoe mandeha ho azy le izy, fa raha toa ka mijery ny tantaran'izao tontolo zao ianao natao hoe ny tantaran'ny Madagasikara fotsiny ko aza, de zao ahita hoe zavatra tsy ampokina, zavatra kely variray fety de zao nanova ny tantaran'izao tontolo zao, nanova ny tantara Madagasikara. Alaivo sary an-tsaina hoe tovolahy kely anankiroa, roalahy kely anankiroa, David Jones sy Thomas Bevan ny anarany, tsy ampy roa telo amby roapolo taona ary maty tany Thomas nary ny anankiray, onjoonjona tovolahy kely anankiray sisa antsoina hoe Jones, onjoonjona tovolahy kely anankiray antsoina hoe Jones sisa, ny tonga niakatra taty Tananarivo, onjoonjona tovolahy kely anankiray zay efa be dido, azo lazaina hoe tena be dido mihitsy izy roalahy zay tsorina be dido. Raha tena mamantatra tsara natahan'izy roalahy tsika de mahita hoe tsy be dido amy lafiny ratsy akory, fa be dido amy lafiny tsy maintsy vitako ty. Misy fotoana anke Jones rery ny teo Thomasiny, misy fotoana izy rery efa izy rery efa nyteneny iny amoja, efa tsy nanana fifandraisana tamin'ny tsony aza ny mission-ny LMS, efa izy rery maty Bevanina, maty ny vadiny Jones, maty ny vadiny Bevanina, maty ny zanaky Bevanina, maty ny zanaky Jones iny sisa ny janona tao Thomas, izy rery sisa, ary efa tsy nifanoratra intsony, efa nangina tanteraka ny correspondance na ny fifandraisana teo amin'ny Jones sy ny LMS. Jones rery sisa ny janona, izy rery dia tongotra ty ranomafana amin'ny Brickaville nivezivezy no ny eritreritra ndray hoe tsy amelako raha tsy vita ny asa ty Madagasikara, izy rery sisa. Raha tena ny lalana ny LMS de nody izy de zao tapaka teo ny asan'ny Madagasikara. Saingy zao nisy zavatra kely varavety na ataovy koa raha hoe kely varavety angeny na hatonga ny farikoarany teny manao hoe andao atao zay hatonga ny Madagasikara ho kristiana, olona anankiray ny teneny zany teo amin'ny tantara, nefa nanova zavatra be de be, fiantomboana boky ray manontolo fa tsy hoe takily, boky vaovao mihitsy no nosokafana tamin'ny diran'ny missionnaire teto Madagasikara, boky vaovao satria nanomboka teo ny fifandraisana tamin'ny radama, nanomboka teo ny diran'ny soratra, nanomboka teo ny diran'ny civilisation tandrefana. Tsika aloha tsy afaka hitsara ny historien moa tsy natao hoe hitsara hoe marina sa diso zany, fa natao hanazava ny fitrangan-javatra izy. No zany de zao io ny zavatra nitranga, zavatra kely variray vety, tsy Madagasikara ihany fa teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao. Ka nahoana ny tsy nonao ny herin'Andriamanitra na eo amin'ny fiainanao manokana koa aza, amin'ny fiainan'ny tsirairay manokana fotsiny ary raha mijery ny fiainana eo anatin'ny solomaso, fiainantsika tsirairay avy amin'ny solomaso, ny finoana sy ny fanantenana isika de mahatsiaro manao hoe tetsy ananina tetsy Andriamanitra de tsapako fa raha kely varavety monja de zao tsotro zao zany driavako malala tia mika ny ahatakaratsika izay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, Andriamanitra mitondra ny tantara zay, ary rehefa te hiditra an-tsehatra Andriamanitra de miditra an-tsehatra izy amin'ny fotoana fantany hoe zay le fotoana. No zany de zao tiany tompo atoky azy isika, tiany tompo hitoky azy sika satria manana zany hery sy fahefana zany izy, tsy haitohainy izy mahay ny zavatra rehetra, azy zao rehetra zao, azy ny tendrombohitra afo, izy ny mampanakarena, izy ny mampahatra ny filazany bokin'ny Samuel. Azo zany reafako malala satria manana zany Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra zany ianao, ary io Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra io efa nanonona ary efa nitonona ho rainao ary efa nanangana na ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesoa. No zany de zao tokony hanana fanantenana sy fifaliana ianao, tokony mahatoky ny fitiavana ianao. Fa ny faharoa lehibe zay asehony mika amin'ny toko faefatra ity, faharoa lehibe ny amin'ny toetra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe zay asehony mika de zao io Andriamanitra io de zao rehefa miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika dia manova ny fiainantsika, mahatonga fifaliana sy fiadanana. Ndray isika kristianina na ataoko hoe ny fiarahamonina malagasy na koa izao tontolo zao dia manana fijery manokana momba an'Andriamanitra mahampanota. Inona hoe mahampanota? Ny Andriamanitra ny sampy dia Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, ka mikapoka, manasazy,
na koa anatin'ny tontolon'ny andriamanitra grika, ny andriamanitry ny grika any Olympa de andriamanitra mikapoka, n'andriamanitra milalao fiainan'olona, andriamanitra tia ampijaly olona, andriamanitra zay. Ary na dia am'ireo karazan'andriamanitra zay topoin'ny olona ety am'ty zao tontolo zao ty ara de zao andriamanitra topoina ao anatin'ny fangiry firiana, topoina ao anatin'ny fijaliana, topoina ao anatin'ny fampijalitena, be de be ny tahaka zany. Fa zay ve ny andriamanitry ny kristianina? Tsy zay ny andriamanitry ny kristianina. Ny andriamanitry ny kristianina mitaky fanoloran-tena amin'ny kristianina, mitaky fandavan-tena amin'ny kristianina, mitaky finoana amin'ny kristianina, mitaky fahafoizana amin'ny kristianina. Fa izao miloa ny hitakian'andriamanitra zany rehetra zany aminao, miloa ny hitakian'andriamanitra aminao fahafoizana, miloa ny hitakian'andriamanitra aminao fahamasinana, miloa ny hitakian'andriamanitra aminao fanimpona. De zao izy alona anao zany voalohany, izy no nanaiky hanompo, izy no nanaiky hanome, izy no nanaiky ho tia. Miloa ny hitakian'andriamanitra aminao hoe moti ava ianao ry Petera. De zao izy no efa tiany Petera taloha. Raha nametra-panontaniana ange Jesosy hoe ono ary Petera, tia ava ianao. De Jesosy no efa tiany Petera taloha. Zany hoe raha mitaky fitiavana amintsika Andriamanitra, tsy mitaky fitiavana impossible, tsy mitaky fitiavana tsy azo tanterahana amintsika, raha tsy efa nity atsika izy, tsy haitsika ny mitia azy. Raha tsy efa nanompo atsika izy tamin'ny alalan'i Jesosy, tsy haitsika ny manompo azy. Zay mahatonga azy miteny hoe fianarana ange nomeko anareo. Raha tsy efa nanome atsika izy, tsy haitsika ny manome azy. Raha tsy efa nitoro ny filazantsara tamintsika izy, tsy haitsika ny mandeha mitoro ny filazantsara. Zany ndry afaka malala. Ny andriamanitrantsika tsy andriamanitra anao zay abotra atsika koa. Ndray mantsy misy ny olona te manaratsy manao hoe ny fiangonana manango-bola, ny fiangonana zao ny kristianina mitady vola ry, fahafoizana, lany fotoana. Tsy zay mihitsy. Tsy zay eo amin'ny tantaran'izao tontolo zao. Eo amin'ny tantaran'izao tontolo zao de zao zay nahatsiaro nomen'Andriamanitra ara no nanova ny tantaran'ity zao tontolo zao ty. Jereo tsara ny tantaran'ireo amin'ny fotsotra, meteza hipetraka de jereo amin'ny fotsotra sy ao anatin'ny fahazavan-tsaina. Raha ohatra ka tianao ny anany de jereo tsara ny tantaran'ireo ireo savant isan-karazany. Jereo tsara ny tantaran'ireo ireo olona izay nanova ity zao tontolo zao ty. Fa olona nahatsiaro nandray tamin'Andriamanitra daholo aloha, ny ankabeazany. Afa-tsy ny ankavitsiany anga. Fa ny ankabeazany de olona nahatsiaro nandray tamin'Andriamanitra no ny sara fahalalana no nampiasain'Andriamanitra, no nanaiko ampiasain'Andriamanitra. De afaka malala. Aza jerena amin'ny lafin'ilay hoe zange manome be, tsy zay matoa anao afaka manome izao satria Andriamanitra nanome anao. Matoa anao afaka mifaly de satria Andriamanitra efa nampifaly anao. Satria mantsy tsika toe manao hoe hafa ny satria tsy mino mibetsaka, atao ahoana moa tsy mino. Mampalahelo izy ireny, mampalahelo ka nareo nge mandany fotoana mivavaka, nareo mandany fotoana manao an'izao. Ny mpino ange tsy de mahatsiaro an'izany hoe raha tena kristianina ange tsy mahatsiaro lany fotoana ny ampiangonana zany. Tsy mahatsiaro fotoana afaka manao fanadihadiana ianao de anontanio ara ny olona rehetra hoe enao io ve mahatsiaro lany fotoana. De izy manao tsy lany fotoana mihitsy mifanohitra amin'izany ary mahatsiaro manam-potoana indray ary rehefa avy eo satria izay olona avy nanompo an'Andriamanitra dia mahatsiaro afaka te-hanao zavatra bebe kokoa. Fa tsisy ka nareo ve de mandany fotoana miangona fa mety fa manaova amin'ny fanontaniana. Ianareo ve lany fotoana very matiantoka avy eo na ampiangonana adiny 3 adiny 4 adiny 5 fa ny akamarona de ny akamaroana de tsy mahatsiaro matiantoka mihitsy zay. Matiantoka ve ianao nanao rakitra ho an'ny fiangonana de mety tsy matiantoka mihitsy zay. No zany de zao tena fotsy ivelany mihitsy ary mandrakariva izay any ivelany no miantsoantso izay mahatonga miteny hoe fa raha mpino nge tsy mahatsiaro an'izany akory. Ianareo ve de tena mahatsiaro ambakaina mandeha miangona satria misy miteny anareo de ambakaina fotsiny miangona fa anontaniana raha mahatsiaro ambakaina. Zavako malala tsy hoe satria mihidy saina izy tsy zany sanatria ny vava fa izao manana fahazavan-tsaina izy resy lahatra isika mpino zany manana fahazavan-tsaina hoe satria tsika nandray, satria Andriamanitra tsika io de efa
tiatsika nanolotra ny ainy teo amin'ny azy fijaliana de zao manjary mahatonga fahafenona ty anatisika. Io fahafenona zay tsy azo tsapaitanana io fifaliana tsy azo tsapaitanana io no manery anay io Paoly. Ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Tsy olona ny manery anay, tsy ny olona ny manery atsika, tsy ny rafitra ny manery atsika. Mampalahelo tsika raha mahatsiaro hoe tereniny rafitra. Mampalahelo tsika raha tereniny lalàna. Fa io Paoly manao hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Le avako malala amin'ity boky ny mika ity ara de zao tia ny mika ho takaritsika. Fa io Andriamanitra io de zao Andriamanitra miasa ao atsika. Afa rehefa miditra tsehatra ao amin'ny fiainatsika de manjary mahatonga fahafenom-piainana vaovao. Izy manao hoe zay ny teniny am'izany andro Jehova dia no anangonako ny mandringa amoriko ny roahana mba amin'izay napahoriko ary mandringa no mipetraka ho sisa ny roahana lavitra no firenena mahera. Zany hoe Andriamanitra rehefa miditra tsika de manova ny tantara ao sika, manova ny zavatra rehetra. Ary izy moa zany nofanina tamin'ny tompony tsy novaniny tantarany. Paoly ve novaniny tantarany? Petera ve novaniny tantarany? Tongam-panarato olona. Ilioka ve dokotera, mpitsabo olona, iny fe lasa evanjelista Ilioka. Marka ve lay tovolahy mpandositra kanosa be tantarain'ny Marka toko 10 toko 20 io fa tonga mpitoro ny filazantsara igagana. Matio ve lay mpamory hetra izay mipetraka mitaky hetra niona tamin'ny tompo io fa lasa evanjelista. Ry Jaona ve sisisa rehetra, ry Mosesy ve, ry Davida ve mpiandry olo tonga mpanjaka, ry Mosesy ve olona efa narina tany anaty rano tonga tany amin'ny lapan'ny Farao. Iza ry afaka no nofanina tamin'ny tompo ka tsy novan'ny tompo ny fiainana. Ary tsy novan'ny tompo fangiry firiana, tsy novan'ny tompo fijaliana, fa novan'ny tompo vedanana. Ka mahatonga ry Davida miteny manao hoe sambatra ny firenena manana an Jehova. Afaka malala enganenao atsiary fa tsy maty antoka niaraka tamin'Andriamanitra. Satria ny Andriamanitra Andriamanitra tianao, Andriamanitra manavao, Andriamanitra tsy manary ianao. Ary efa nanolotra ny zanany hitondra fiadanana sy fifaliana ho anao, azony ary ny finoana. Afaka hiteny ianao tahaka ny Paoly ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fangiry firiana, ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny fanenjehana, ao anatin'ny fampianaran-diso mitarika anao hiala sasatra, hiteny manao hoe tsia fantatro raha enoko, fantatro ny Andriamanitro, fantatro fa tia izy, fantatro fa tsy afoy izy. Azo zany de zao fantatro Andriamanitra fa hiaraka amiko mandrakariva. Alao hery ary avako malala mahereza amin'ny fanompona, matoky ny fitiavan'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra ary mahalala ny mombanao, tsy afoina saraka anao. Ivavaka isika. Tompo ampisaoranao zay ny amin'ny faminaniny mika zay ny taonanay hiavao, ny taonanay atsiaro, ny fahendrenao, ny fitiavanao, ny fitantananao mahagaga. Andriamanitra mitaizana ianao ary manitsy anay. Andriamanitra mampahery anay, tsy mamela anay ho very. Andriamanitra momba anay mandrakariva. De taio tompo am'izao tena ny herinandro zao mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hatrany ray amariny tompo fa tsy miova ianao. Zao rehetra zao miova fa ianao tsy miova. Ny fahendrenao tsy miova, ny fitantananao tsy miova. Ny olombelona nataonao iova, ny zavatra rehetra iainanay nataonao iova fa ianao tsy miova. De ampahereza tompo ataovy miankina mandrakariva aminao. Aza manaisotra ny fanahinao masina ty anatinay. Fa tehiriza io fiasana velona io am-pelantananao. Mamindrafo aminay amin'ny fitavozavozanay, mamindrafo aminay amin'izay mety ho tsy fahatanterahanay. Fa aoka kosa ny fahasoavanao aninika ny asan'ny tananay. Jereo ny tanindrazanay tompo, meno vavaka, jereo ireo mpianatra manala baccalauréat, jereo ny tokantranonay tsirairay avy. Amindreo foza tompo, avelao heliko izahay, diovy ary ataovy mahefa amin'izay rehetra tianao mampanaovana anay. Ho aiza moa izahay tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana, koa de tehirizahay ho vavolombelonao amin'ny asa tsara. De taio ny tontolo andronay, taio koa ny fiainana isan'andro. Ao aminao Jesosy, mametrahana ny isan'andro. Amen.